eny ary ry fiangonana malala zay fa toka ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay mpanompon'Andriamanitra ary miarabanareo ihany koa izay any amin'ny tokantrano misy anareo any ka manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook zany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa amin'ity fotoam-pivavahana androany maraina ity dia manana zavatra be deaibe hozaraina amintsika Andriamanitra. Amen na be deaibe mihitsy zavatra hozaraina amin'ny karazana santionana ianareo izay kivikivy ho ampahirezina, ianareo izay marary hositranina, atsakano taninareo izay manana olana ndray hoe atsakano, ianareo izay manana olana ho vonjena, ary tsika rehetra natao ho tahina ara-baky teny. Teka mafon'Andriamanitra isika. Manaraka izany andao hampiarakintsika ao an-tanan'Andriamanitra ty fotoam-pivavahana androany ity mba ho fahasoavana ho antsika tokoa le izy. Amen na ka apetra ho fonao tananao fa hivavakintsika tompoko. Rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, ianao no rain'i Jesosy Kristy sady Andriamanitra rainay ihany koa. Ko ankehitriny toka eto amin'ity tranonao ity zahay manaraka zao fotoam-pivavahana zao zahay ho fanompona ianao, fanomezana voninahitra anao Andriamanitra, koa dia mamindra fo ianao, mamindra fo ianao. Aoka isy famangina manokana ho ataonao eo aminay rehetra, eo aminay fiangonana toka manarika ty fotoana ity. Asehoy falay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ianao. Tsy misy mody fotsiny amin'izao zahay fa ny finoanay dia hiasa eo aminay ianao. Ary rehefa afinay ny rahan'i Jesosy fiarovana ho anay sady ho fandresena ho anay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Ho tohizantsika zany ny fotoam-pivavahana dia zao no teniko aminareo. Misy andreto mpitarika fiderana reto ety anoloana. Izy ireo zany tsy hoe natao hojerijerena fotsiny na hoe natao haingon'ny pipitra. Asa fijery androany ngamba mety haingo ry zareo fa tsy dia izay loatra, fa izareo reo zany miaraka amintsika anentana antsika mba tonga antsika tena hanompo an'Andriamanitra. Resaka fiderana moa no hitondran'zareo antsika zany zao dia tena oka ho mpideran'Andriamanitra ianao, tena mba andrainjara hideran'Andriamanitra fa tsy hoe ho mpanotrona, ho mpijery, ho mpitsara, fa tena mba hoe hideran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Tsika nge mila manompo an'Andriamanitra fa ny olona manompo an'Andriamanitra ny fony azo antoka fa eona amin'Andriamanitra. Mampalahelo be nge mieritreritra hoe vita fotoam-pivavahana dia mody tahaka ny olona tsy mba nandray ianao tsy mba mitondra fahasoavana mody. Mampalahelo be raha tahaka izany fa isika mivory eto ianao, isika mamonjy fotoam-pivavahana ianao, tokony hisy zavatra raisinao hoentinao mody. Ka vonina ho amin'izany ianareo andao hiteka fara izay mafy atsika dia andao tsy hitsakana andray andreto mpitarika fiderandreto ary hira anankitelo no iarahantsika amin'izy ireo amin'izao fotoana izao ka dia aoko vonina tsara isika tompoko. Halleluja. Salama daholo ve tompoko. Zahay ety ambony koa falifaly miarabantsika rehetrarehetra natratra soan'izao andro zao hiara hiteritsika, hiara nandratra, hiara nome voninahitra an'Andriamanitra. Dia izao ihany koa tsy adinonay ihany koa miarahaba manokana ho anareo izay manaraka ao amin'ny Facebook na iza na iza toerana misy ianao androany dia miaraka aminao eo ihany koa Andriamanitra, satria ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra ny akaiky ihany fa Andriamanitra ny lavitra koa izy. Na iza toerana misy ianao, mety any amin'ny tokantranonao ianao manaraka mivantana zao fotoana fiderana zao
na mety any amin'ny hôpitaly ihany koa ianao no manaraka amin'izao eny mety any amin'ny fonja ihany koa dia tahio fa ilay Andriamanitra manan-karena ny zavatra rehetra ny tompontsika eto androany dia zao zany a ny fotoana moa zany efa miazakazaka tokoa dia efa ho tapitra indray zao ny volana sa tsy zany dia noho izany a dia tokony hiazakazaka ohatra izany ihany koa ny fanompotsika an'Andriamanitra nefa tadidio fa mbola miaina amin'ity amin'izao tontolo izao ity tsika dia maro be ireo zavatra mety mandalo misy ny zavatra mahafinaritra ary misy ihany koa ny zavatra tsy mahafinaritra dia androany a manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy a raha andeha ihany dia andao tsy andeha alohan'ny tompo fa ametsaka ny fiainantsika rehetrarehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra ninninona androany hoe apetraka ao am-pelatanan'Andriamanitra na ninninona toerana misy anao androany a dia andaontsika ane tsy tena fenao am-pelatanan'Andriamanitra tsy vitako zaharery ny fiainako Jesosy fa enao mihitsy ny iriko hitantana enao mihitsy ny iriko ameno androany dia zany fampahirezana ataoko anao zany a dia andao zany a amafisitsika amin'ny hira antananao tompo ny ametrahanay ny fiainanao ndao aritsika ataovy amin'ny fonao ray manontolo a zao hiry zao fa manatrika eto Jesosy androany
mitsaokanao zay Jesosy eo. Halleluja. Faly ve ianao nanolotra ny fiainanao am-pelatanan'Andriamanitra? Faly be ihany koa ny any an-danitra maheno anao an'izany. Mba ho ite-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Dia izao tsy vitany hoe natolotra antsika fotsiny fotsika ho an'Andriamanitra efa zava-dehibe izay eo anatrehan'ny Tompo. Fa androany ianao mbola saiko ihany koa andao fotsika ray manontolo mihitsiny ny atolotsika ny Jesosy. Satria izao ny fampanantenana nataon'i Jesosy ianao androany. Raha manolotra ny fonao aza ray manontolo ianao dia assuré 100% fiainantsika. Amen. Dia ny maso ny itsinjo anao naiza naiza toerana misy ianao, ny tanana ny tantananao dia ny fitiavany hamoky antsika naiza naiza toerana misy antsika. Dia hafa mafy be an'Andriamanitra raha marina izany mba ho tsika mbola noho ihany ihany koa oka atao am-pelatanan'Andriamanitra ihany tsika feno ianao ny fo.
tantananao oyana ny fitiavako hamokanao oyanao tompo oyana ny masoko mititroanao oyana ny nanako tinatananao oyana ny fitiavako hamoky anao enao mombanay sy mitantananay zany mihitsy tompo zany mihitsy miaraka aminao jesosy zany mihitsy miaraka aminao jesosy Panatena sabatebe aminay tsara foana andriamanitra miaraka aminao Alleluia zany miaraka amin'ny Jesosy io tsisy fampanantenana oatra zany ny olona raha mampanantenana anao mety mbola hivadika izy fa Jesosy rehefa mampanantena dia tsy maintsy tanterahany tena mpiafa mafy be ho an'Andriamanitra dia zao ary andaontsika hiravoravo ao amin'ny Jesosy satria efa izany ny zavatra ataony atsika dia andaontsika handihy mifandizana dia marika amin'ny fisaorana saty efa nandrayntsika sady izany dao ary tsika taranaka voafiditsika amen.
Halleluja! Azo ny toerantsika moramora isika. Zao tsika dia hivavaka. Tsika raha manompo an'Andriamanitra tsy hoe manomponompo fotsiny fa ny tena etaeta an'Andriamanitra ao antsika dia ianao mafana fo azy. Tena mivavaka. Mangetaeta an'Andriamanitra. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao a. Hangataka amin'Andriamanitra mba ho vangin'ny Tompo, mba ho kasihan'Andriamanitra ianao. Ka raha tonga eto ianao dia tena olona mangetaeta an'Andriamanitra, olona mafana fo an'Andriamanitra. Tena tianao mihitsy hoe hivavaka be eo anatrehan'Andriamanitra ary ianao tonga fitaovana tsara sy mahery eo am-pelantanany. Zay zany ny tena faniriana lehibe, tena tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika ka andaontsika hiaraka hivavaka ho amin'izay zany. Andriamanitra misaotra anao izahay raha nomenao an'ity fotoana androany ity, fotoana ahafahanay mivavaka eto anatrehanao, fotoana ahafahanay manolo tena ho anao. Ta io izahay mba tena hery hivavaka, ho tia hivavaka, hafana fo mivavaka, hazoto mivavaka ary etaeta lehibe ao anatinay mihitsy ny mivavaka. Andriamanitra ta io izao fiangonana izao, tena fiangonana ankasitrahanao. Samy mivavaka mafy mangataka eo anatrehan'Andriamanitra, mba olona tena hafana fo eo anatrehany ianao. Feno etaeta an'Andriamanitra ao anatinao, olona tena mitady an'Andriamanitra marina ianao. Samy mivavaka mafy. Halleluja, halleluja.
ianao mihitsy no hiasa mahery ao anatin'ny fony tsirairay avy ampirehitra ny etaetany sy ny fitiavany an'Andriamanitra ary izao fiangonana zao dia ho tonga fiangonana mampanafo fiangonana mangetraetanao o Jesosy misa mahery ianao misa mahery ianao misa mahery ao anatin'ny tsirairay avy ianao ka sy ny olona Andriamanitra izay rehetra tonga eto hatsapa ny fanatrianao sy ny famainginao ianao ny asa Andriamanitra raika ianao ny asa eo amin'ny fiainanay Aleluia, ora shaya baraka. Ambarao amin'Andriamanitra ny etaetanao hahatonga anao fitaovana tsara sy mahery eo am-pelantanany hahatonga anao olona tena tia vavaka olona mafanafo amin'ny famponan'Andriamanitra ambarao amin'Andriamanitra izany haleluia samy manambara ny ao am-pony eo anatrehan'ny tompo samy manambara ny ao am-pony haleluia haleluia ianao ny tany tsirairay avy hatonga ny tsirairay avy fitaovana tsara sy mahery eo am-pelantananao hatonga ny tsirairay avy tena olombavaka ho tia vavaka hery vavaka hafanafo mivavaka Andriamanitra oh haleluia haleluia ianao mihitsy no hiasa mahery eo amin'ny fiainanay Andriamanitra aleluia aleluia aleluia
zao motsika dia tonga amin'ny fotoana ampahantsika manatanteraka ny fitondrana ny ampavolo-karena sy ny fanatitra izay atolontsika ho an'ny tompo izany samy mahazo ny toerany moramora aloha ny ampavolo-karena moa dia tsy hoe atao satria mahafinaritra n'ilay fiangonana na hoe mahafinaritra n'ilay pastera fa ny baiko n'Andriamanitra mihitsy no mandidy hoe ento ny ampavolo-karena nareo rehetra ho amin'ny trano firaketako ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro fa ho voako anareo ny varavaran'ny lanitra ampidinako fitahina mananambiamby ho anareo ny ampavolo-karena zany dia baiko n'Andriamanitra mahatonga n'Andriamanitra mamono varavaran'ny lanitra ho antsika sady zany e ka ho tanterantsika mpifaliana izany rehefa vita moa ny fitondrana ny ampavolo-karena dia mandidy antsika ihany koa ny baiboly hitondra ny fanatitra ho tatazina eny am-pitoerany anatanterantsika n'izay omentsika ho an'ny tompo ny fanatitra avy amintsika tsiraray avy ataontsika mpifaliana sady zany e ao anatin'ny fanatanterantsika n'izay anankiroa izay dia anao fideranan'Andriamanitra reto mpidera reto tsika kosa izay tona ny ampavolo-karena dia mitsangana ary mandroso ety aloha zany sady tsangana ihany hideran'Andriamanitsika amin'ny alalan'ny fanatitra Titina,
soratsika ny tombo zay a mba ra-pavita ny fanatazana ny fanatitra dia mba hanao filazana kely ny tenako. Tsika moa isaky ny farany volana ohatra zao a dia manao mizara vanopy rakidehibe. Inona moa ny antony? Be dehibe moa reo asan'Andriamanitra zay ataotsika. Tsika zao nanomboka tamin'ny desambra iny a ka hatramin'izao fiangonana 9 teo no nosokafantsika era Madagasikara. Any amin'ny pasteur Léon any Anjozorobe ohatra, any amin'ny Ranada Pierrot, atsy inona moa ty be akoho ty? Benjy, any Mbomalaza, any betsaka ireo fiangonana sokafantsika nanomboka tamin'ny desambra eo amin'ny fiangonana 9 eo no sokafantsika. Ary izy ireo dia omentsika hofatrano isam-bolana sady toanantsika isan-kerinandro amin'ny ara-tsakafo zany. Ka mba tonga ny asa izay sokafantsika ho lavorary ary tsy sainto ireo mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'ny fanokafana ny asa dia zaraina amintsika ny rakidehibe isaky ny farany volana ohatra zao dia averintsika amin'ny herin'ny androany andraisantsika anjara amin'ny fanohanana ireo mpanompon'Andriamanitra izay manokatra azy. Faly velo anao amin'izany, izay faly aoka izy dia tanàna mafy be. Alleluia! Dia mandraisa anjara tsara, fantatrao tsara hoe mila vola izy ireo miara-tsakafo amin'ny fanohanana na ny zanany mianatra any amin'ny toerana misy azy any, ary mila hofatrano izay hofaina hanaovana fotoam-bavaka hipetrahana izy menakavy ihany koa. Ka dia tanterantsika moa famerenana rakidehibe isaky ny androany zao le izaraina dia afa-kerinandro tanterantsika ny famerenana ny rakidehibe ho voninahitr'Andriamanitra. Sady zany sady zany averintsika amin'ny herin'ny androany zany rakidehibe dia ataovy tsara amin'ny fandraisana ho anjara. Alleluia! Zay ihany mba fanentanana ataontsika eto Androrakely isaky ny isam-bolana fanohanana ny fanokafana asa. Mbomalaza zao sokafantsika ihany koa ny asa. Mbola misy toerana le makany Sabotsina Mena moa tsy tadiziko mihitsy amin'ny Manandrina nanokafantsika asa koa tamin'ity zao nanomboka tamin'ny volana janvier, ary andro eo mpanompon'Andriamanitra eo amin'izao fotoana izao sorana ny tompo aloha fa mandeha ny asa any an-dranomamy. Ranadahery moa nalefantsika any an-dranomamy vao aingana vao tapabolana angamba zay nalefany Ranadahery sorana ny tompo fa araky ny fitantaran'izy ireo dia efa misokatra ny fiangonana. Efa misy amin'ny fiangonana anankiray amin'ny Alahady efa misy 50, amin'ny fiangonana anankiray koa Alahady misy 30. Misy fiangonana takazany misokatra zany any an-dranomamy amin'izao fotoana izao, ary zay no mahatonga antsika tsy tokony hanao atsiramina mba ahafahandreo mivelatra tsara amin'ny fampiasana trano ho an'ny fotoam-bavaka zany. Zay re tompoko ny filazanany amin'iny fa dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika dia ny fotoana ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra izany. Ataontsika moa le hira hoe vonona ny foko tompo eo. Ataontsika mifotsika rehetra zay dia aorianan'izay mandroso ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany izany.
avy hatrany dia roso amin'ny fandrenesana tenyandriamanitra isika dia hoy aho hoe sokafa ary ny baibolinao fa vakitsika ny voasoratra ato amin'ny bokyny Daniela toko 10 Daniela toko 10 a manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 samy manokatra amin'ny baiboliny teniko aminareo matetika moa rehefa mamonjy fotoam-pivavahana dia mila mitondra baiboly ianao marina fa efa hitantsika eto amin'ny écran ny teny soratra masina izay voakina fa hafa mihitsy zany hoe ianao mitondra baiboly toy izao voasoratra ao dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao ahalala sy ampahory ny tenanao teo anatren'Andriamanitra aho dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho fa lay andriana ny fanjakan'ny Persia dia nanohitra ahy 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ahy ka dia izao ihany no sisa nijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia ary avy ampafantatra anao izay anjony firenenao any aparany ao satria mbola hiatra amin'izany andro zany ny fahitana. Jona toko 9 dia ny 4:30 koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo amin'ny alalan'ireo teny no vakin'ireo ry fiangonana malala tonga eto no aka fampianarana sy fampahirezantsika no zany mitona anareo aho mba hanogila tsofina tsara ary indrindrindrindra mba handray ny tenin'Andriamanitra izay ambara eto fa raha manogila tsofina sy mandray ianao dia amin'ny alalan'ny teny izay hitoriana sy ambara tokoa dia hiasa eo amin'ny fiainanao ny tompo amin'ny ohatra raha olona kivikivy ianao tonga eto olona very fanantenana no ireo olana amin'ny karazana izay miseho amin'ny fiainanao dia ho tonga mahery ianao ho tonga manana finoana ianao ho tonga manana fanantenana ianao fa tsy maintsy tafavoaka na dia ejanary ny olana atrehana. Amen. Zany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra rehefa tena manogila tsofina sy mandray ny ten'Andriamanitra ny olona. Ohatra ihany koa hoe raha marary ianao ao anaty fotoana anambarana ny ten'Andriamanitra tahaka izao tena mahagaga io Andriamanitra io hoe ny olona tsy te ino, ny olona tsy te handraraha ny herin'Andriamanitra miasa fa za manokana dia tena mino ary tena heveriko koa zava-dehibe mihitsy io ten'Andriamanitra io izay mahatonga mamporisika anareo mba hanogila tsofina sy hiaino tsara satria mitondra fanasitranana io be dia be nge izay olona narary tonga teto tsy nametrana tanana tsy nanaovana vavaka manokana fa le tenin'Andriamanitra fotsiny no enina dia nisy herin'Andriamanitra tonga teny aminy namonjy azy tamin'izany aretina nahazo azy zany. Koa raha marary ianao tsy dio sanjara amin'izany. Jesosy Kristy no tsy miova ho ny baiboly, tsy miova ho maly, tsy miova anio ary tsy miova mandrakizay. Izay nataony fahiny mbola natao amin'ity androandroany ity. Izao no teny soratra masina izay tsaroako eto ato amin'ny boky Salamo. Nandefa ny teniny izy mba maninona mba hasitrana azy le tenin'Andriamanitra zany izay alefa amin'ny alalan'ny mpanompo tahaka izao dia tena manasitrana. Amen. Ka dia antompo ane hiasa araka izany eo amin'ny fiainantsika rehetra manarika ity fotoam-pivavahana ity. Androany moa zany ny tenako dia hanao vavaka manokana ho anareo, hitondra fanafahana ho anareo. Ny antony mantsy dia izao, ny antony voalohany tsy ny fanahintsika ihany akory no tian'Andriamanitra ho vonjena sy tian'Andriamanitra ho avotana, tsy ny fanahintsika ihany akory no tian'Andriamanitra
omena n'ilay fiainana mandrak'izay fa le fiainantsika mihitsy le amaha olombelona atsika tian'Andriamanitra vonjena io, tian'Andriamanitra votana io. Amen. Zay mahatonga tapa-kevitra hoe hivavako anareo aho, hivavako anareo amin'ny famaranana. Ny atony faharoa ihany koa dia ity, tsy mahafinaritra tompoko, tsy mahafinaritra ny fiainantsika zanak'olombelona raha ohatra ka mbola voafatotry ny fanaratsy ianao na hoe mbola misozona mitatao eo amin'ny fiainanao. Tsy mahafinaritra zany satria araka volaza ty baiboly ity, ny fanaratsy na ny ozona raha mbola mitoetra eo amintsika dia mitondra olana sarotra vahana, mitondra olana tsy voava mihitsy fa possible hoe entina mandramaty le olana. Dia inona moa ny fiaina mahafinaritra amin'izany e? Tsisy fiaina mahafinaritra amin'izany. Ekena hoe voavojy ny fanahinao, ekena hoe zanak'Andriamanitra ianao, ekena hoe nomanin'Andriamanitra anao fiaina mandrakizay, fa le fiaina teo ambony tany ity mihitsy ao an-tokantranonao, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny tanàna misy anao any, dia ianinao hoe misy ento lava, tena crispé foana ny fiainanao. Dia inona amin'ny fiaina mahafinaritra amin'izany ry havanao? Ary ny fanaratsy na ny devoly izay mbola eo amin'ny olona dia tena mitondra fiaina tahak'izany mihitsy izy. Dia hoy aho hoe inona moa zany no asa ataoko eto ambony tany raha mavavaka fiangonana tsy ny hanafaka ny olona ve? Dia hivavako anareo zany ary efa avy eo mba ho afahana ianareo. Amen. Antony fahatelo ho antsika mpino kristianina ity, tsy afaka no vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra zany isika. Tsy afaka no vavolombelon'ny tenin'ny baiboly mihitsy isika raha ohatra ka fiainantsika fiaina tsy afaka olana mandavataona, na ny fiainantsika fiaina tsy mba misy fitahiana hoe zay ataonao mandamoka, zay ataonao maty-akaranana, zay ataonao tsy mety, resy lava ianao. Ahoana moa vavolombelona antsika amin'izany ry havana? Ahoan'ny olona ahoana zay fivavahana ataontsika raha ohatra ka mitovy amin'ny be sy ny maro ihany tsika? Ahoana no tokony olona napakevitra hoe andeha hiaraka hivavaka amintsika, andeha hiaraka hanompan'Andriamanitra amintsika raha mitovy amin'ny olona rehetra ihany tsika? Zay mahatonga miteny hoe hanovavaka ho anareo aho, hanafaka anareo satria ny olona nge raha mbola misy fanaratsy mipetraka eo aminy na mbola misy sozona mitatao eo aminy dia zay mihitsy le fiainany araka le nambarako teo hoe be olana, tsy afaka olana, tsy mety voatany fiainana, tsy mety hanambinina amin'izay ataony izy. Dia tsy normalina zany raha nivolazan'ny baiboly no jerena. Dia no zany rehetra izany hoy dia vavako anareo aho. Ary eo aoriana vavaka ataoko dia hamotsitra teny ho anareo aho, tahaka ny hoe hitsodrano anareo fa Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny mpanompona. Efa hainareo tsara angamba ilay teny nataon'i Jesosy ato amin'ny bokyny Matio ato, dia izao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy, Matio 20, hoy izy, azafady Matio 20 dia zao ny teniny, 20. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Io zany tena fahefana nomen'Andriamanitra amin'ny mpanompony, nomen'Andriamanitra ny olom-boatendrina hoe raha misy zavatra vahan'ny mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia tsisy adevitra kory any amin'izay misy an'Andriamanitra any hoe ahoana zalahy, hoekena sa tsy hoekena, ho tanterahana sa tsy ho tanterahana, fa io nefa teny nataon'Andriamanitra tsy mandainga. Na inona vahanareo ety ambony tany dia vahana ny an-danitra, ary na inona fehezinareo ety ambony tany dia fehezina ny an-danitra. Ka rehefa vavako anareo zany androany,
ary amotsitra teny ho anareo dia ho amarin'Andriamanitra zany, ho tanteran'Andriamanitra zany. Mino zany ve ianareo? Ho anareo zay mino angatako mba hiteka faran'izay mafy. Ara mety ara orakoraka mihitsy. Alleluia, amen. Dia ny vavaka ataoko anareo zao zany dia vavaka fanafahana anareo mba ho afaka amin'ilay fanaratsy antsoina hoe fanahy mpanilikiliky, fanahy mpanositosika. Zany fanahy-mpanilikiliky na fanahy mpanositosika zany araka ny efa teniko aminareo foana, tsy zavatra anganoangano zany na resaka onoono fa tena misy. Izy zao no fotra matoka ny fiainan'ny olona voilikilika foana. Ao atokantranon'izy voilikilika foana. Any an-toeram-piasana izy tsy ahoatsahoana eo dia voilikilika foana. Any an-toeram-pianarana tahaka izany, ohatrany tsy fantatry ny mpampianatra akory ny fisiny indraindray. Ena hatria teo am-piangonana aza dia mety ho gaga ianao fa na namanao dia ohatra manikilika anao, manamaivana anao, dia hivavako anareo mba ho afaka amin'izany. Satria fantatro hoe mbola be dia be aminareo no misy an'io fanaratsy io eo amin'ny fiainanareo. Ame ohatra zao momba ny fomba fiasan'ity fanaratsy manilikilika olona ity. Izy zao no fototra mahatonga ny olona tsy hanasa mihitsy, na ihany koa hoe tsy mety mahita asa mihitsy. Sakana tsotro zao ny mpampiasa tsy handray ny dosieny, na ihany koa hoe tsy handray azy mihitsy. Sakana tsotro le orinasa tsy handray ny dosieny na hoe tsy handray azy hiasa mihitsy. Ary itsy hoe indray mandeha na indroa na intelo no isehony zany teo fiainanao, raha izay mantsy dia hoe zavatra mety mitrango zany, fa tena fiainanao mandavataona mihitsy le izy. Efa saiky nampidiranao demany daholo ny toerana rehetra, fa dia zay ny zavatra mitranga. Lasa ny andro, lasa volana, lasa taona, tsy hanasa mihitsy anao tsy mety mandray anao hiasa ny mpampiasa na ny orinasa. Zany zany no anisan'ny fototra mahatonga ny olona marobe tsy hanasa. Marina fa hoe be dia be mihitsy ny olona nianatra voaka teny amin'ny toeram-pianarana teny na diplôma ambony, be dia be, marobe, fa saingy ny toerana mandray mpiasa vitsy, ny orinasa mandray olona hiasa vitsy. Misy ke marina raha ohatra ka atao katsikati hoe tena marina be loatra ny olona mitady asa, vitsy ny toeram-piasana afaka mandray mpiasa sisy marina. Fa rehefa tena ranao akaiky dia tsy izay loatra mifotra mahatonga anao tsy hanasa, fa ilay fanaratsy mihitsy no tsy mamela anao ho tafiditra miasa. Isika kristianina nge, ny isika fiangonana olona spesialy nge tsika, sao dia tsy ianareo olona spesialy ohatry Andriamanitra. Raha ny olona zao tontolo zao, raha ny olona mbola lavitra n'Andriamanitra no manana zay problème zay hoe tsy mety mahita asa, tsy mety hanasa mihitsy, lasa ny taona, lasa ny taona, lasa ny taona, dia hoy aho hoe mitombona tokoa fa be dia be ny mpianatra mivoaka teny amin'ny université, vita fianarana tatsy, vita fianarana teoroa, ka dia tsy possible hoe ahita asa daholo ireo. Fa itsika olon'Andriamanitra, itsika voakan'Andriamanitra, itsika manana Jesosy ato anaty, manana Jesosy velona amin'ny fiainantsika. Ny anarantsika azy ho amin'ny baiboly hoe efa voasoratra boky ny fiainana. Olona tsy miafina amin'Andriamanitra tantarantsika, mendrika no vonjeny, mendrika no tahina. Fa saingy zao na dia kristianina aritsika, na dia olon'Andriamanitra azy isika, ka mbola eo ilay fanaratsy karazam-panilikilika, dia zay mahazo ny olona nivelany valan'i Jesosy dia possible mahazo anao ihany koa. Be dia be ny olona no tonga saina hoe fa maninona tokoa moa no manana fiainana tahaka izany, manana fiainana tahaka izany satria tsy mbola voaroaka,
tsy mbola niala teo aminao lay fanaratsy a karazan'ilay manilikilika manakana anao tsy ho tafitra miasa na manakana anao mba tsy ahazo asy. Io fanaratsy io ihany koa no fotra matokany olona tsy maharitra miasa asa taony, tsy maharitra miasa fivelomana. Zany hoe tafitra miasa ndray izy dia miasa tsara izy, mandray karama tsara izy, fa saingy tsy maharitra satria nahoana? Lay fanaratsy mpanilikilika no mitondra fanilikiliana ho azy ao ampiasana. Ny mpiara-miasa aminy tsy ahoatsahoana eo dia miavinavina aminy, mifosafosa azy, miapanga laingy azy, tena hoe manilikilika azy, manaposy azy. Na ny mpampiasa mihitsy no manao toetra tsy zaka eo amin'ny fiainana dia normal be nge raha ohatra ka tsy maharitra amin'ilay asa le olona hoe tsy zakako ny atmosfera ao, aleoko miala. Dia avy eo mahita asa hafa ndray izy dia ohatr'izany foana mitranga. Ka rehefa nisy indroa ny telo amanefatra ianao sy ahon-javatra tahaka izany a, tokotoka saina ianao ry havana, fa tsy mpiara-miasa aminao no tena ratsy toetra, na ny mpampiasa anao no ratsy saina, fa ao aminao mbola misy fanahy karazan'ilay mpanilikilika ka matokany fiainanao a alan'ny olona tsahoatsahoana arak'izay nambarako taminareo teo. Na ihany koa nahita asa ihany ianao tafitra miasa fa saingy tsy maharitra fa voaroka lava. Ohatrany hoe misy fahatosoana foana ataonao dia voaroka, ary raha tsy diso ary ianao dia tsy hay fotsiny sy antony e, alako bika tsy tareo ny fitenin'ny olona dia roana tsotsotra anao ampiasana. Alohan'ny mpampiasa mandoha vola be, rehefa mandroka anao toy izay hitazanao ao ampiasana. Zavatra tataka izany nge no ataon'io fanaratsy mpanilikilika io e. Dia ho aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia ohatrany tsy zakako mieritreritra hoe mivavaka ato amiko, ny olona izay tandremako, ny olona izay trokoteny, ampianariko soratra masina dia miaina amin'ny fiainana tahaka izany. Ohatra tsy mandry ny saiko amin'ny fiainana tahaka izany, tena tsy mandry ny saiko. Zay mahatonga tapa-kevitra androany hoe hivavaka ho anareo indray aho, hanafaka anareo aho, asioteka faran'izay mafy tompoko. Dia mbola ity fanaratsy mpanilikilika ity ihany koa no mahatonga ny olona matiantoka lava amin'ny zavatra izay ataony. Ohatra zao hoe nampiasa vola izy dia very fotsiny ilay volana, faly izy hoe nahazo vola tao amin'ny banky, faly izy hoe nahazo pretatsy, nahazo findramam-bola teroa, fa indrisy ilay volana ampiasainy ohatrany lanilany fotsiny, ohatrany hoe verivery fotsiny. Ratsy toetra nge ho fanaratsy io revany e. Ozy izy hoe aleo indram-bola isove ny tenany amin'izy tsy anasy io, hoe atsy manao zao no tena mamety indray fa saingy tsy misy fond, fa raha misy fond tavavoaka io dia olona le fanaratsy mandeha anaingana vetivety tonga dia resy lahatra amin'ny banky, omena vola ianao ohatrinny, fa amin'ny programa n'ilay fanampanilikilika ataony mangidy ianao avy eo, ataony mangidy fiainana, satria lanilany fotsiny le vola fa amerina n'indray ianao isam-bolana dia tamavesatra aminao hoe aiza ndray netako vola ho averiko amin'iny, ahoana ndray saika isam-bolana izao dia efa feritraina mijaly eo dia olona ifanampanilikilika hoe zay le tadiaviko tia montsy tena, ianao ihany te isoveny tenanao eo ka zao tafiditra ato amin'ny tsisy. Ratsy saina tahaka izany fanaratsy mpanilikilika io, fa saingy tsy tamasy moa izy, fa le fahorian'ny mpiainanao no manambara fa navita mission teo aminao izy. Raha manao asa varotra ny olona tahaka izany a, le misy fanampanilikilika dia tsy mahazo tombony mihitsy, tena tsy mahazo tombony. Ianao tsy varotra faty antoka, varotra misy tombony ataonao, zao no namoritako an'ity, fa rehefa mitohy le fotoana
ohatra tsy hitanao hoe nakaiza le tombo marotra nakaiza anka na dia nareo vady ary nyfandona laninao fotsiny vola lanina midinao lamaody fotsiny vola laninao naovana zao fotsiny vola mba akanjo revy le madama dia hoe lany daholo ny tombobarotra rehetra amina million tsy mitombony zany kanefa teny devoly may mandrisy lahatra ny ramose hoe laniny amin'ny lamaody nefa akanjo ray vidiny ohatra ny tantaraiko zany may mampitondra olana be dehibe mihitsy ny devoly mpanilikiliky raha manao asa fipina na manao asa fambolena dia ataony tsy mahavanina mihitsy tsy misy manjary ny raha ataon'le olona zay zany zava-marina ka ivavako anareo rehefa aveo raha mangetahita fanafana ianareo dia ietefany aminareo mivavaka ataoko anareo dia ho afaka ianareo ve tompo tsy mba aleo ny amin'ireo karazana olana ety mifanaratsy amin'ny fiainanareo tsy mba maleo ve ianareo sa ohatra mangatsitsika kely le raha dia milamindamina indray ny sainao dia rehefa mahiry vaika indray fisehony eo no vao hoe aizy paster koa tsy mahatratra ao an-trano ao tsy mahatratra miborao ao atsona tsy azo mihitsy dia ohatra ve le tena tianao sy mahafinaritra anao aza angatanandro androm-pamonjenao anao ny androandroany androm-pakasitranao anao ny androandroany natao afaka ianareo asioteka farasy mafy jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve alleloia amen ohatra faharoa ihany koa ty tantaraiko aminareo ity fanaratsy mpanilikiliky ity no karazan'le fanaratsy miasa eo amin'ny fiainan'ny olona na milany na mivavy mahatonga ny olona tsy mahatsangana tokantrano na tsy mahatsangana fanambadiana sakana tsotro zao le olona mba tsy ho tia anao na lehilahy ianao na vehivavy sakana tsotro zao tena aingany manakany sakana tsotro zao ny olona mba tsy holinany aminao dia zay mahatonga alizy hoe lasa ny andro lasa volana lasa mitona tsy mahatsangana tokantrano mihitsy anao fitenin'ny olona dia hoe tsisy mpanontany tsy misy mba pikoty manana endrika mambika ianao ataoko hoe manana vola mikarena ianao manana fananana be ianao ataoko hoe manam-pahaizana ianao fa dia zay sakana tsotro ny olona hoe mba tsy hanatona anao resaka fitiavana aminao na hoe resaka fanambadiana na resaka tokantrano zany no ataony havana efa nahita olona be dehibe nga nanana fiaina tak'izany ary raha ohatra ianao ka mahatsapy fa misy fanampanilikiliky eo aminao aza manantena hoe atsangana tokantrano na fanambadiana zany ianao raha mbola avelanao eo izy dia tantara tsy hoe fa tantaram-piainanao dia mandeha nisy tovavy anankiray zay no natamiko dia nitantara problema resaka fanambadiana tokantrano io izy tena mahatsapa menatra olona paster tena menatra satria misy olona mifankaty aminy dia mifankaty zany miaraka iny zareo tena mifankaty be dia lay lehilahy mihitsy no mivolana aminazy miresaka aminazy hoe ndeso any amin'ny ray aman-dreninao fa za anambady anao tena marina ve tena anambady anao tsy manadalanao tena anambady anao voatokany amin'ny ray aman-dreniny le lehilahy prezenten'le vehivavy dia iny no voalohany diran'le lehilahy tao an-trano ary farany ihany koa nidiran'le lehilahy tao amin'ny trano le ray aman-dreniny dia tsy hita mihitsy zany lehilahy zany avy eo dia aty afara misy olona fankaty amin'ny ihany koa dia mbola tahaka izay ihany koa ny zava-misy zavatra miseho dia hoy ny olona ao an-tanàna fa maninona ny tsy manambady fa dia misaradala amin'le lehilahy zao miovaova lehilahy fa nimidimby lehilahy zany hoe considéré ny olona toy ny makorela mpivaroteny izy
amin'ny zavatra mitrango fiainana. Ny olona any ambelany tsy mahafantatra hoe mana problema nge ty vehivavy ity fa tsy hoe izy ny tsy tianambady, tsy hoe izy ny tsy tianangan-tokantrano, fa dia zay ny fitsaran'ny olona. Zay mahatonga azy ny tena menatra paster matsapafabaraka. Fa isaorana moa Andriamanitra fa rehefa nampahery azy dia mivavaka ho azy dia resy le ho fany ratsy manilikiliky azy tak'izay. Ndre mandeha atao mibraoka dia sedra mivoaka dia io izy miara-miperaka amin'ny lehilahy dia jereko izy miresaka amin'ny lehilahy dia izako hoe ty zany miaraka amin'ny ngaman'io dia rehefa nampandrosoky zareo dia présenté le vehivavy hoe ty paster ny miaraka amiko dia vavaka ho azy ireo dia saorina tompo ny orina fanambadiny, ny orina tokantranony. Raha ohatra ka tsy voaroaka zany le fanaratsy mpanirikika teo aminy dia za tsisy tokantrano na fanambadiana nantenaina zany teo amin'ny fiainana. Ka androany hivavako anareo aho anafaka anareo amin'izany. Amen. Amen. Amin'ny karaza moa zany io fanaratsy miasa eto ambony ty tany ity io amin'ny karazana. Nambarako teo zao fanampanikiliky fa misy fanaratsy hafa ihany koa. Fa izao ry havana no vaovao mafaly ary mampahery be. Ny fisian'io fanaratsy io zay mbola eo aminao efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny ela. Efa fantana hatramin'ny ela. Fantany hoe mbola tany ankibo, mbola tany amboaka ianao dia efa nidirany io fanaratsy io. Fantany hoe tao anaty fahazazana no efa nastoerana tao aminao le fanaratsy. Fantany hoe tao anaty fahatanorana, fantany hoe ianao fa lehibe zao no nastoerana tao aminao fanaratsy. Ary fantatr'Andriamanitra tsara hoe tsy ho afa-pahasahiranana, tsy ho afa-bela amin'ny ozina, tsy ho afa-bela amin'ny olana, ny olona izay mbola hipetrahany io fanaratsy io. Fantatr'Andriamanitra zany. Ka na iotoka vianao na etoka vanana na aiza ny toerana leanao aila raha mbola io fanaratsy dia fantatr'Andriamanitra hoe ho fahoriana mandavataona ny fiainanao, fijaliana mandavataona. Zany indrindra no antony natokan'Andriamanitra tapa-kevitra, tena tapa-kevitra hoe tsy maintsy ampidiniko any ambony tany ny zanako latokako Jesosy no anarana. Tsy maintsy atolotro ho an'ny zanak'olombelona ny zanako Jesosy no anarana. Ary amin'ny atao mafiany Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay sa tsy zany ve? Alleluia. Fantatr'Andriamanitra tokony atao riavana. Zany no antony natonga azy hoe nomeny ny zanan'ilay tokony atao Jesosy. Fa amin'ny alalan'io Jesosy io no entin'Andriamanitra manavitra antsika sy mamonjy antsika manoloana fisiana fanaratsy mpanilikilika. Ianao tsara nge ty tantaraiko aminareo ty mikasiany amin'ny Jesosy. Izy zao mbola tao ankibo, mbola tao amboaka dia fanaveran'Andriamanitra hiara-ny fanikiliana, hiara-ny fanositosiana. Zany no niseho mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy sy manafaka andre olona zay mino an Jesosy sy zay manana Jesosy ho afaka amin'ny fanikiliana. Tak'izao ny fandeha ny tantara. Ndray taona nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany fa hosoratana eo am-boky avokoa ny anaran'ny mponina rehetra, ny anaran'ny vahoaka rehetra, na viaiza na viaiza. No zany tonga tany Jodia ny olona rehetra mba anatanteraka le fisoratana. Dia niala tany Galilea tao Nazareta, tanàna nisan'ny Jesosy ny ray aman-dreniny tamin'izany fotoana zany
amonjan'io fanoratana io. Efa bevoka marita am'izany. Dia tonga tao Jodia. Dia nivezivezy tao, nivezivezy tao. Kanjo nety zazy Maria. Tsy maintsy ho ateraka ty zazy ity. Aiza ny tany ale, aiza ny tany ombany. Jodia sy Galilea fa nalavitra be, fa nao tsy misy avaratra. Aiza no hitantsika tranom-bahiny. Tonga any amin'ny tranom-bahiny, tsisy hevitra, efa feno ny tranom-bahiny. Mamonjy trany olona tsotra, tsisy hevitra, efa feno fianakaviana ato amin'ny tokantranonay mba hamonjy an'io fisoratana io, fanoratana io eo amin'ny boky. Le izy raha fijery azy ety ivelany dia hoe mitombona hoe tsy misy tsony ny trano fa feno olona daholo ny trano rehetra satria niakatra daholo ny olona avy any ivelany Jodia, avy any ambanivohitra mba hamonjy an'io fanoratana anarana eo amin'ny boky io. Fa rehefa tena rana akaiky dia zay mihitsy planin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra fanojo amin'io fisoratana io, fanoratana io ny andro aterahany Jesosy. Mba tonga azy volikilika, miditra tranom-bahiny, volikilika, miditra tranon'ny olona mandondona, volikilika, makatsy, volikilika, makeroa, volikilika. Satria tian'Andriamanitra vonjena ho afaka amin'ny fanampanilikilika ny olona rehetra izay mino a Jesosy. Amen. Tateoriana indray, efa lehibe Jesosy. Dia inona nataony? Nanao soa Jesosy. Nanasitrana ny marary, namoaka démonie. Misy olona efa andevina zany nantokana ny fanena tamin'i Jesosy teny an-dalana. Dia ho Jesosy sady tendreny lay toerana, lay vata fitondrana le razana. Talita kumi, zany hoe hoy aminao mitsangana. Tonga dia velona le zaza, velona le olona. Zany ny zavatra nitranga. Mofo dimy trondro anankiroa nataony navoky olona be dehibe mihitsy ireo fahasoavana nentin'i Jesosy teo amin'ny olona. Kanefa tamin'ny farany tsy mba namaly soa azy ny olona, fa nanilikiliky azy, niapanga azy. Ny afarany nosamborina Jesosy, notsaraina Jesosy, natoreo teo ambony hazo fijaliana Jesosy, novonoana teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Zany rehetra zany no nataon'Andriamanitra niatra taminy mba tonga ny olona hoy ao izay mino an Jesosy sy izay manana Jesosy, izay nandrainy Jesosy ho voavonjy ho afaka amin'ny fanilikiliana. Ary na dia ilay Andriamanitra raitsy to azy, ilay Andriamanitra tompo izao rehetra izao, dia namela an Jesosy ho rery tamin'izy ho samborina. Tsy mba naniraka anjely akory ilay Andriamanitra ray hoe mandehana any ambony tany, afoty ny zanako, afoty Jesosy le mpamonjy ity izao tontolo izao ity. Fa dia niady rery Jesosy tamin'izy ho samborina tao amin'ny San Getsemane, tahaka fisambotra jolahy, no taritarita tahaka fitaritarika jolahy. Avy eo lokapon'ny olona, no karavasian'ny olona. Tsy mbola naniraka anjely ihany koa Andriamanitra tamin'izany hoe mandehany anao, vonjeo, avoty le zanako lahy, fa mijaly loatra, fa kapokapon'ny olona, karavasian'ny olona, nefa tsy nisy ratsy nataony. Tena navelan'Andriamanitra ray ho rery izy. Farany nahatona teo ambony hazo fijaliana izy. Mafy tamin'izany hoe lofantsihana ny tana matongotra teo ambony hazo fijaliana. Fa tsy nahoan'Andriamanitra ray. Tsy mba naniraka anjely hoy ao ilay Andriamanitra ray mba amonjy azy amin'izany fahoriana mahazo azy zany, na dia efa niantsoantso azy a Jesosy. Zany no antony nahatonga Jesosy navita ny teny an'ity teny ity. Ary tsara ke voasoratra hoe Matio 7:20, dia zao ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany. Ka ny 5:20. Ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina tany rehetra. Ary no nitoko tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli, lama sabaktany. Zany hoe Andriamanitra, nahoana no dia mahafoy ahy ianao.
tsy nanao ny teny io jesosy raha tsy efa tsapany tena mangirifiry tena mafy tena tsy zaka entina ny fahoriana sy fijaliana nanjo azy teo ambony azy fijaliana ely andriamanitro nahoana no de mahafoy ahy ianao tena rahabaky teny na velan'andriamanitra ny ady rery izy na ilik'andriamanitra ray mihitsy izy zay zany ny fanikiliana faratapony nahazo an' jesosy nataon'andriamanitra daholo zany rehetra izy zany mba hahafan'andriamanitra mamonjy antsika tonga eto zay matsapa fa mbola misy herina fanikiliana eo amin'ny fiainanao ary voaporofinao ilay herina fanikiliana amin'ny alalany zava-misy amin'ny alalany zavatra iainanao ankehitriny noho izany hoy aho aminareo tonga eto teo afaka ve ianao tena arabaky teny zay fantan'izay teo afaka ve ianao satria matsapa fa mbola misy fanampanikilika eo aminao na ihany koa misy fanaratsy hafa karazany hafa mahazo anao teo afaka ve ianao zao ny sosokevitra zao ny teny amparako aminareo avy any amin'ny tompo sady etiko ho anareo mino ny fitiavana zay fa nitiavan'andriamanitra antsika isika tena mino ianao alleloia alleloia tena mino ianao fa tena tiantsika andriamanitra profo zana latokana ho ia fony nampidinina tety ambony tany nomeny atsika natao sorona teo ambony azy fijaliana ry havanao tsy misy fitiavana lehibe mihoatra no zany hoe manotra ny ainy amonjena ny olo tiany zany tena fitiavana lehibe efa hitako eniko zao reny tantara mitrango reny hoe tetra amin'ny ranomanitra seza ohatra rano kopa io nisy olona vehivavy zavotry ny rano tao nahita azy le sipany tonga de miplonge de monjy azy anaty rano de izy maty le sipa maty fa le vehivavy velona fitiavana lehibe nge zany nanotra ny ainy mba hisoveny an'le olo tiany mila mino an'izany fitiavan'andriamanitra zany tsika mila resy latrany amin'izany tsika mila babo zany no fotsika ary saika isan'andro de mila misaintsaina ny famarinan'izany ianao fa zay ny lalana anankiray entin'andriamanitra mamonjy anao manoloana fisina fanaratsy mpanikilika ekeo ihany keo fa marina reo endrika fanikiliana nazo an' jesosy fony sy tany amboaka ary mandrapatonga azy maty teo ambony azy fijaliana ekeo fa reo ny planin'andriamanitra entina amonjena anao entina anavotana anao manoloana fisina fanaratsy mpanikilika ary ekeo ihany koa fa sitrak'andriamanitra ny amonjy sy ny anavitra anao ary ndridrindrindra ny anafaka anao manoloana fisina fanaratsy io ekeo daholo ny famarina zany rehetra hitry zany ary faharoa aoka ny vava anao mihitsy no isokatra ary androaka anilika an'io fanaratsy mpanilikilika io mba tsy toetra eo aminao amena joroko fa volombelona aminareo fa ny tenako ange anisan'ireo olona nisy an'io fanaratsy mpanilikilika io tsy ho tantaraiko aminareo ny endrika ny sehony tamin'izany fa mbola kely de fa heniko hoe tena nisan'io ary efa lehibe tateoriana efa mpanompon'andriamanitra ary de mbola heniko hoe mbola misy an'io fanaratsy mpanilikilika io teo amin'ny fiainako de iza moa no tavandraiko amonjy amin'izany anafaka amin'izany tamin'izany fotoana zany tsy mbola nisy fampianarana tahako zao etiko zao eny sofinay momba ny fanampanikilika sy ny tokony atao tsy mbola nisy fampianarana tahako zany fa ny ray andro nisy mpanompon'andriamanitra avy any Afrika Atsimo nanao partage mikasiany amin'ity fanaratsy ity mikasiany amin'ny oziny de taony nafantarako hoe tena mila hoafahana hiala amin'io fanaratsy mpanikilika io de izy moa tavandraiko tsisy patera hafa mahian'izany malala an'izany raha ny teny angamba tamin'izany de nomehezana ianao ve efa pastera de inona koa ny fanaratsy ipetraka aminao mety mehezana mety kianiny hoe
ianao ty tsy afafa finoana afafa fandinina baiboly mety zany nitranga dia za rery no nivavaka ho ahy nampiasaiko ny vavako nanohatra n'io fanaratsy mpanikilika io nandroka n'io fanaratsy io ary isorako Andriamanitra fa niaino izy ary namonjy izy nareo dia mazotompo misy mpampianatra misy mpampahery misy mpitaridalana ka androany tsy rapitso tsy amin'ny herinandro fa androany dia androany resona ndraikitrao toeriny devoly roa le mpanikilika ialohan'ny fiainanao fa resinao io e ataovamaina mafy be alleloia fa akoatran'izany rehetra hitra zany dia tiako ny mampafantatra antsika rehetra eo lay programan'Andriamanitra aloha nentina namody antsika ho afaka fanikiliana fa Jesosy ange araka voalasan'ny baiboly maty ny eken'Andriamanitra navelan'Andriamanitra ho faty teo ambony hazo fijaliana maty teo ambony hazo fijaliana inona ny tian'Andriamanitra atokavana amin'izany hoe amin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy Kristy eo ambony hazo fijaliana no entin'Andriamanitra mandresy 100% ny devoly mandringana 100% ny devoly manapotipotika ny asan'ny devoly sy ireo zavatra ratsy ndesin'ny devoly teo amin'ny fiainan'ny olona andonga vakina ny Hébreux toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo hoe koa satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray izany koa izy zany hoe Jesosy zany tsy afaka nampitafiana ny Mandriamanitra azy fa raha nitafiny Mandriamanitra azy Jesosy dia tsy afaka nofoaty tsy afaka ny andalo fahafatesana dia nitafy nofo sy raha tahaka antsika olombelona izy dia mba nandray izany koa izy mba andringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly tsy maintsy nanaiky tafy nofo raha Jesosy mba tonga azy andalo fahafatesana dia ilay fahafatesana ambony hazo fijaliana ho lalana entina mandrava ny asan'ny devoly manapotika ny asan'ny devoly mandresy sy mandringana ny devoly rehetra amin'ny karazana zany zany nataon'Andriamanitra no zany zany tsika tonga eto ihany koa mila mino an'izany tsika mila manaiky an'izany raha vao mino anao raha vao manaiky anao miaraka mivava amin'ny teny dia eny an-tananao fahefana mandresy devoly tiany no ampitandremako anareo aza mba miteniteny foana ka hoe hiteny hoe mahery be mihitsy ny devoly zao ndray nataony ahy zao ndray nataony ahy na manahoana sy manahoana ny heriny sy ny fahefana na manahoana sy manahoana ny zavatra efa netiny teo amin'ny fiainanao ary na dia efa natsapa fiaina mangidy ary ianao ary mbola mangidy mandraka androany dia izao foana natao masoko an-tsaina ny devoly tsy natao resy ahy fa izao no natao resy azy satria ny teny nataon'i Jesosy liko toko fafolo dia fa 7 indro efa nomeko anareo fahefana rehetra anitsaka mainko semena rano ary andresiny rehetra anana fahavalo tsika io tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsy mitovy amin'izao tontolo zao tsy mitovy amin'ny gentilisa fa isika io manana fahefana ato anatsika fahefana maresy devoly fahefana maresy devoly fomba ny devoly manohitra fomba ny devoly mety manao bevava fa izy tsy maintsy resy hitako zany za mivavaka ho an'ny olo amborako ao mandroaka dia misy karazana devoly zay tsy andeha zay tsy voaka fa iza koa ianao mandroaka dia zao ko ty devoly ty monsieur bevava dia roako ihany izy roako ihany amin'ny farany dia hoe eny ary resy izahay andeha izahay ka raha androako tsika androany tsy maintsy andresy ianao tsy maintsy andresy ianao tsy maintsy andresy dahotsika rehetra ary orina fandresena dia tantara vaovao ny tantaranao ho tanteraka amin'izay manao amen na mafy be ary ho tehaka indray le amen alleloia fa izao nefa ny torohevitra farany omeko anareo dia marana ny afatra ao ianao tsy maintsy mamela eloka tsy maintsy mamela ny fahatsony namanao
nataony taminao ianao, tsy maintsy na inona zavatra ratsy nataony olona taminao, tsy maintsy mamela heloka azy anao. Zany ny fampianaran'i Jesosy, tsy maintsy mamela heloka azy anao, ary fonao ilaina diovina, tena diovina tanteraka. Ary re olona nanisy ratsy anao, any hoy zavatsoa, manaova vavaka ho azy anao. Fa raha tsy esorinao anatinao ny fo makahala, raha tsy diovinao ny fonao, dia sarotra be mihitsy ny andraisanao fanafahana. Fa dia eritreritra ny devoly izay tsy ala fa mbola misy fanananay ato, mbola misy bagazinay ato izy, ka zay tsy ala, zay tsy voaka. Ame ohatra anankiray misy tantara tahaka izao, menimenina be mihitsy ilay tompotrano, inona daholo reto lalimanga atao trano reto, roana ny lalimanga ao trano, ao an-dakozia, lasa vetivety eo tonga indray ny lalimanga. Na rehefa daholo ny reny insecticide ho famonoana bibikely reny, efa ohatrany ny laninao maty be dia be, gaga ianao fa verina indray ny lalimanga hafa tonga. Dia efa maninona reto lalimanga reto? Misy antony matoa tongavan'ny lalimanga, misy antony ao. Inona ny antony? Esora aloha reto vakena miantona etsy amin'ny rinitsy, satria vao avy mividy tovakena anao maly, dia tonga dia nakorosonao dia nantonao amin'ny rindrina fa iny loka maray, loka rapitso io sakafo, rapitso io miantony eo, ino misarika lalimanga. Ka raha tsy mihitsy no esorinao hiala eo, dia tonga foana ny lalimanga. Zay le tantara. Raha tsy miala aminao mihitsy ilay zavatra ratsy rehetra ao fiainanao, dia ho tonga foana ny devoly, voaroka aneo fa tonga manaraka, voaroka aneo fa tonga manaraka, voaroka aneo fa tonga manaraka. Tsy Andriamanitra mihitsy ny tsy hamonjy anao, fa ianao no tsy mahalala ny tokony ataonao. Hivavaka isika amin'izao fotoan'izao, ary tiako tsika no tena tsara ho an'ny tompo, tena zato isan-jato atoloro an'Andriamanitra fiainantsika rehetra. Ary ao anatin'io vavaka falora-tena io, manaova fifonana ho an'ny toe-ponao ratsy mankahala, ary diovy ny toe-ponao. Mateo 5:15, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Amen. Vitsy zay, toroavy amin'izay, roay ny devoly, roay izy hiala, roay izy voaka. Ataovy izay fa rehefa avy eo hivavaka ho anareo ihany. Fa ianareo aloha tiako tena anohatra, tiako tena ho tsapany devoly hoe vehivavy mahery ianao, lehilahy mahery ianao, matotra devoly ianao, sa tsy zany ve? Ndao ary tonga dia hivavaka daholo tsika rehetra, arak'izay fanantanana nataoko izay. Le tena vavaka mirehetra ho an'Andriamanitra tao, tsy le miondrikiondrika fotsiny ao dia mivavaka tsy hay, fa tena mivavaha mafy ianao, mivavaha mafy ianao. Samy mivavaka daholo tsika rehetra, samy mivavaka daholo tsika rehetra. Aoka hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao. Aoka hivavaka amin'ny fonao manontolo ianao. Samy mivavaka izy. Atoloro a Jesosy ny fiainanao rehetra, atoloro an'Andriamanitra momba anao rehetra. Diovy ny fo, esorina fankalana,
manava fifonana ho an'ny tenanao. Ary andao mandroaka devoly daholo tsika rehetra. Roa le fanapalikilika, roa izy hiala, roa izy andeha. Roa izy hiala, roa izy andeha. Raíz yal, raíz ande. Raíz yal, raíz ande. Raíz yal, asa mandeha izy. Teneno ny anarana, lay fanampalikika boaka tato anao, miala amin'ny tenako ianao, roay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mangina indray tsika, mangina indray ary apetrao eo amin'ny fonao ny tananao Tompo, amin'izao taona diavina izao dia manonona ny famindrapo ho andreto fiangonana reto aho. Noho ny amin'ny Jesosy zanakao izay efa nikeny ty fiangonana ity ho tomponay mpamonjy anay, dia mamindrafo ianao ary ome famelan-keloka ny rehetra. Reo zay nanadio ny fony, nanala fankalana tao anatiny, avao manokana izy androany. Ka vonjeo ho afaka miny fanahy manikilika sy manotosika azy io. Mandidy anao ry devoly, mandidy anao aho, rifana ratsy, matoka ny olona volikilika. Didina amin'ny anaran'i Jesosy, miala tao. Didina amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka tao. Avy aloha izy voaka, avy aloha izy hiala. Eno tsara fa misatra miala ao anaty fonao na ao anatin'ny vatatenanao. Tsy maintsy mandeha nareo ry fanaratsy. Zao dia zao ihany, mivoa, mivoa. Tonga dia mandehana, tonga dia miala. Miala amin'ny vatatenan'ny olona, ho afako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra. Ho anareo anirina zavarambarina, aza manaiky fitompotany devoly amin'ny zavatra manodididina anao ianao, fa raisy fanafahana. Raisy fanafahana. Miafatra Andriamanitra ny devoly dia mivoaka. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aizany tsy ala e, aizany tsy andeha. Tonga dia mivoaka, tonga dia mivoaka. Mivoaka faingana, mivoaka faingana, mivoaka faingana, mivoaka faingana.
ndesiny bakazinao jiaby. Reo zavatra ratsy nataonao teo aloha dia voly aho voalako amin'ny anarana Jesosy, voalako tsisy intsony. Titiana ny fanaratsy tonga dia lasa mivoa malaky. Avy aloha zay voaka tsisy tokony mahamenatra na tatak'izany eo fiainanao fa avy aloha zany de avy aloha izany de avy aloha izany de natao afaka ianao, natao afaka ianao. Amin'ny fiamahery mivoaka daholo ny fanaratsy, amin'ny fiamahery mivoaka daholo ny fanaratsy. Misy aminareo zao maheno zavatra mikorotana mihitsy ao anaty kibony ao, avy aloha hivoaka any devoly. Misy zavatra fanitsitona amin'ny tenanao, avy aloha hivoaka any izy. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mandeha. Misaotra Andriamanitra, lehibe ny fahasavanao. Halleloia, amen. Teka mafy an'i Jesosy isika. Dia andao tsika hitsangana fa hamotsitra teny ho anareo aho. Hitsangana. Andriamanitra, misaotra anao aho amin'izao fotoana izao fa afaka manao vavaka ho andretolony reto, ary androany ho avotsitry ny teny. Taoriana izay fanafana nataoko izay, avotsitro ho tahina ty fiangonana ity, avotsitro fitahina ho tokany amin'ny olona. Sokafiko ny lalana dia lalana mitondra fahasoavana be ho amin'ny fiainana. Amin'ny anarana Jesosy, tanteraka izany, tanteraka izany, tanteraka izany, tanteraka izany. Misaotra anao Andriamanitra, ilay tsara sy ilay mpanao tsara ianao, omena voninahitra mandrakizay ianao. Ary rehefa afaka ondran'i Jesosy fiarovana ty fiangonana ity. Misaotra Tompo, amen. Mankatoerana tompoko. Ny filazana ampianako amintsika fiangonana amin'ny herin'ny androany alahady voalohany volana marsa io, dia isy ny fandraisana fanasan'ny Tompo ho tanterantsika eto. Io zany ny fandraisana voalohany ho ataontsika amin'ity taona 2024 ity. Dia zao zany mba hisoroana ny ataoko hoe ahian'ny olona, dia samy mitondra ny mofo avy any aminy ny tsiraray avy, mofo sahazanao, zay no entinao hoany. Fa ny divay no entinay omenay mpanompon'Andriamanitra, dia samy manana vera ray isan'olona zany tsika avy eo. Ny mofo matsy mba hisoroana hoe mikasika sy ny tanan'olona be dia be, dia ny tananao ihany mikasika azy. Dia ny ankatako aminareo a, tsy hoe mofo lasary akory no entinao na mofo sandwich reny, tsy izay. Ary tsy mofo lava be any koa hoe mofo topaina lava be ohatran'iny, tsy izay, na mofo ngeza be, fa mofo kely. Satria araka teny Tompo dia hovakiantsika i mofo iny, dia avy eo iny ny tenan'i Kristy ho antsika. Dia afaka mitondra mofo ray, mofo kely anankiray ho anareo vady mety. Fa tsy hoe mandra-pirava fotoana dia mihinana foana ianao, tsy mety lany. Farany dia ajana hoe aloha janona ny fotoam-pivavahana fa samy mihinana mofo daholo hoe samy manapitra ny mofony. Manjary ohatr'izay le izy. Ka zay ny afatra zany amin'ny herandroany a, misy fandraisana fanasan'ny Tompo amin'ny enina misy, amin'ny 8 misy, amin'ny 10 misy. Le amin'ny 12 sy amin'ny 2 zany tsy misy. Reo telo reo zany no asiantsika ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Ka dia mandamina fotoana arak'izay ianareo. Dia isika fiangonana indray a, dia ampahirezana moa hamonjy fotoam-bavaka indroa anatin'ny ray andro. Na mitra firy anao na mitra firy, dia miezah hamonjy fotoana indroa. Le fotoana fandroa zany a, tahaka ny hoe fotoana amin'ny 12 sy ny fotoana amin'ny 2. Zay zany fidirana fandroany a. Mila mamonjy fotoam-bavaka indroa, misesy anao ao anatin'ny alady anankiray, fampitomboana ny fanahinao ho sakafom-panahinao. Dia androany zao tsika dia manana vahiny hiaraka amintsika. Dia
falitsika andray vahiny eto a ny pasteratsika vany marotsitra izy notorana teny Andriamanitra amin'ilay fitombavaka fanondrony ray. Amena, amena. Ya de farany ho anareo mpiandraikitra moa zay efa nomena le fisy reny de tokony averinareo reny de aterinareo re madame lala le fisy no fianonareo. De ho anareo ihany koa zay efa nanaiky anohana ny missiontsika tamin'ny alalan'ny carte de fidélité reny a azadiny tompo fa efa tsy nilaza mantsy a de so adininareo fa tokony amerina fandrisinao anjaranao fa toy izy foana fa hitahin'Andriamanitra anao zany. Alleluia. De anankiray ihany koa foatra hoe farany lavy izy ity. Misy moa le tsodrano nataonay ho anareo tamin'ny fiandohany taona efa niimprimenay tahaka zao izy reny. Tsy azo adononao mihitsy ny tsodrano iny fa mila vakinao matetika, mila tsaronao de mila metranao tanana hoe ho tanteraka amiko reto tsodrano reto. Ilaina zany zay ka manatona ny madame lala aria fara zany ianareo a maka an'izay tsodrano zay a na mividy le taratasy moa zany dimanjato ariary de makany zany nareo a maka an'izay toko fiteny ilainareo aza donona mihitsy le izy. Zay zany filazana amin'iny de zao tsika am'izao famarana zao anao rakitra faharoa inona moa ny antony ho famangina ny madama pasteratsika satria maty ny pasteratsika tao ambody angezoka. Ambody angezoka zany a 20 na mahery kely eo kilomètre miala ao andapa misy azy. Io fiangonana io zany a vehivavy anankiroa no nanorina azy. Pasteur Angèle zay vadin'io pasteur Matthieu am'izao fotoana zao sy pasteur Gilbertine vadin'le pasteur ao Ambilibe, vadin'ny pasteur Fredo ao Ambilibe. Izy ireo vavy no nanokatra ny fiangonana io ary sorana tompo fa nandroso ny asa. Ary zay natoka mpanompon'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe za akavadiny anankiray ty a de za akavadiny anankiray ty satria akavady any vitsy aloha le olona mahomby sy mandroso no alaina fa tsy zay olona rehetra hitany maso io sa tsy marina zany. De maty zany pasteur Patrika vady le pasteur Angèle tao ambody angezoko tamin'ny herinandro fa vita ny fandevenana ka andao tsika fiangonana Refy eto Androrakely a andray anjara ho famangina tena mba hoe tsy hoe famangina fotsiny fa famparizina ho azy fanampiana ho azy. De ianao moa zao rehefa mamanga tsy fantatra hoe ohatrinona mba famangina ataonao amin'ny olon-dreny ohatrinona de amangy ny pasteur anao ianao ny mpanompon'Andriamanitra ato amintsika de manova be ianao ka misy arina zany eto a de ianareo taloha to de afaka mandroso de ny anirina koa mandroso a ka rehefa hitanao fa be de be ny olona eto anirina tonga de tsy mandrotsona itanareo taloha fa de vily aviavana zany ianareo a mandefa le olona iterana tompontsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Halleluia. Efa olona afaka tsika zao a sady mpandresy ihany koa tsika de marika zany fifaliantsika zany a andao tsika hitotorepika eo anatrehan'i Jesosy a sady mandroso ihany tsika mandia totorepika eo am-pelantanan'i Jesosy tsika. Andao tsika hitsangana hivera manandratra n'Andriamanitra. Tsy misaotsany asanaty ilay mpanjaka ny tombola totorepika isika niany fiderana tsy misaotsany asanaty ilay mpanjaka ny tombola terao ny tompo terao Jesosy terao ny tompo akalazao Jesosy terao ny tompo terao Jesosy
misaotra fiangonana tamin'ny fiarana miory fiarana mandray anjara fanoana polompon'Andriamanitra dia ho alefantsika any aminy hoe amin'ny anarana fiangonana Rifendrokely ity no fandraisana anjara ho anareo mainina dia famarantsika ny fotoana zany a dia andao asaintsika ny polompon'Andriamanitra vahintsika zay hitondra ny teny Andriamanitra amintsika rehefa aveo a dia ny pasterantsika avy any Marotsetra izy no androso hivavaka dia farana ny fotoanantsika tompoko. Dia sady manararoatra miara-abatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa. Salama daholo tompoko. Dia ndao ary tsika hiara hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, mino fa nandray fahasoavana be dia be tsika teto a. Tena zavatra ara-panaza ny rehetrarehetra zany a, ho tanteraka zavatra mivaingana lehibe eo amin'ny fiainantsika rehetra. Ndao hisaotra ny Tompo amin'ny fontsika rehetra sika satria nandray fahasoavana lehibe, nandray fanafana, nandray tenin'Andriamanitra ihany koa tamin'ity atoandro ity. Ndao hisaotra ny Tompo ary tsika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa tsapanay, fa niaraka taminay teto ianao tokoa dia mahatoky amin'ny teninao rehefa nilaza hoe naiza naiza ingonandrona telo amin'ny anarako teo ampovoany a. Tsapanay Jesosy fa niasa ianao, nanafaka anay ianao, niteny taminay ianao ary mbola namotsitra teny ho anay ihany koa ny mpanomponao zay napetraka tao am-bavany. Inona izato isan-jato fa tanteraka eo amin'ny fiainanay zany, tanteraka eo amin'izao fiangonana izao zany Tompo. Mankasitraka Tompo fa tsapanay fa manan-karena amin'ny fahasoavana izay manana anao, tsy manana zava-mahory izay manana anao, ary apetraka eo an-tananao indray ny fotoana mbola hanompoana ianao avy eo indray a. Ho voninahitry ny anaranao ary ianao hiasa mahery hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Tsika rehetra hiaraka anao hoe amen. Tahiny Jesosy daholo Tompo. Dia mirava tsika tompoko.